Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Atao amin'ny filazany tsara araka ny JAONA toko 7 ny 1:2 hatramin'ny 4:30. Ny 4:30 tapan'ny farany manokana dia milaza manao hoe fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Rehefa nahita ny asa-panompona nataon'i Jesosy Kristy sy ny mpianany ny roborobo izay tsy izy, ireo mpianatry JAONA mpanao batisa, mialohan'izay nanaovana azy tany an-tranomaizina, dia indro verom-panontaniana tamin'ny mpampianatra, dia i JAONA mpanao batisa manao hoe: mpampianatro, lay nataonao batisa tany Jordany iny anie hitanay e, ary to mitarika mpianatra ihany koa izy, ary to manao batisa raha teo ihany koa ary. Noho izany fanontaniana izany dia tery am-panahy JAONA mpanao batisa nanambara ny maha izy azy any Jesoa Kristy marina. Efa anambarany raha teo fony voany seho izy fa tsy izy no Mesia, ary mpialoha lalana fotsiny izy ary tsy mendrika many fiakapany azy. Dia voatery indray izy namerina izany. Hitantsika eo amin'ny 9:20 manao hoe tsy izao no Kristy fa nirahina hialoha azy aho. Ankoatran'izany dia ambarany JAONA mpanao batisa mazava tsara ny maha izy azy an'io Jesoa Kristy io. Asongadiny eto fa izao lay mpialoha lalana ary ho JAONA manao batisa, maika fa ilay tena izy, ilay tena Mesia, ilay avy aoriko izay zaho dia mpisava lalana sy manolotra ny dihy fotsiny ihany, fa ilay Mesia tena izy, mova tsy mendrika hanao batisa izy. Amin'izany no anasongadinana fa lehibe lavitra ny hery sy ny fahefana ananan'io Mesia io. Ary zany no itenenana eto manao hoe tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ambarany JAONA mpanao batisa mantsy fa ny herin'ilay Mesia dia hery avy any an-danitra, na antsoina koa hoe hery avy amin'Andriamanitra, hery avy any ambony, ka tsy misy mahasaka anazy hiasa sy haneho ny maha izy azy ety amin'izao tontolo izao. Lay teny hoe tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra dia mampahatsiaro antsika ilay izay tenenin'ny JAONA ihany ato amin'ny toko 1:40 hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ilay teny hoe tsy misy fetra zany eto dia azo adika ihany koa hoe tamin'ny fahafenona. Lay fahafenona na ilay antsoina hoe ny fahafenon'Andriamanitra trinitaire, ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra miray telo, ray, Zanaka, Fanahy masina, no miara-mientana ao amin'io fahefana mesianika io. Ka azo ambara fa amin'ny fahafenona ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Manana hery mihoatra lavitra noho izay ananan'ny JAONA mpanao batisa io arak'izany, ary manana ny hery mihoatra lavitra noho izay ananan'ny JAONA koa azy. Ravako malala amin'ny tompo,
asongadin'izao tenin'Andriamanitra izao fa lehibe lavitra, manana hery sy fahefana, ambony lavitra, manana ny hery sy fahefana Andriamanitra azy, lay Mesia izay ambara dia i Jesosy Kristy zany. Arak'izany tsy azontsika atao mihitsy na ahoana ny mampitaha ny herin'Andriamanitra ny amin'izay voahiraka na amin'izay hiraka mpiano lalana na mpanambara koa azy. Marobe amin'ny andro ankehitriny ry havako no misavy tsaranga ka rehefa irahan'Andriamanitra dia manao ny tenany ho toy ny Andriamanitra, na sanatrian'izany mampitany tenany amin'ny Kristy lay tena Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra raha teo. Azo heverina ry havako malala fa finoana mivily lalana, finoana miala amin'ny lalana izay nanoritany Kristy azy, ny finoana manambara sy milaza fa mitovy lenta sy mitovy laharana amin'ny Kristy izy. Ambara arak'izany fa i Kristy dia Andriamanitra, ary raha i JAONA mpanao batisa aza tsy samy mitovy laharana taminy fa manasongadina ny maha izy azy an Jesosy Kristy. Maika fa isika ankehitriny tsy izao izay mpanompon'Andriamanitra na ianao no ampitovy laharanao amin'ny Kristy, sanatrian'izany fa manana ny laharana Andriamanitra azy izy, ary amin'izany laharana Andriamanitra azy zany dia ao amin'ny fahafenony tsy misy fetra, tsy voafaritra ny hery sy ny fahefana izay ananany. Izay raha teo no Andriamanitra azy. Deo n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny herinao lehibe izay nasehonao sy nampisehonao taminay teto. Fantatray marina tokoa izao fa tsy misy tahaka anao. Andriamanitra ianao fa tsy olombelona, ary ny herinao dia mihoatra lavitra noho izay ananany izao tontolo izao. Ankehitriny izay Tompo dia mitondram-bavaka ireo mpitory filazany tsara rehetra, indrindra tsy hihevitra ny tenany ho zavatra eo anoloana ny antso sy ny fanirahanao, fa aneo mandrakariva kosa ny Andriamanitra anao. Entinay ambavaka amin'ity andro anio ity ireo izay mikely aina fatratra amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Tompo, tsy misy fetra ny fanomezanao ny fanahy, ka dia mba hombao ny fanahinao koa re izy reny haefa be amin'ny fitoriana ny filazany tsaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo, ilay Mesia ankalazainay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.